Ye de miarabantsika rehetra manaraka televiziona malagasy manerana nosy am'tian'io fa 7 volana jiona 4 sy 2 ity raha mikasika ny mandrafitra ny mety toetra ny androntsika amin'ny ankapobeny dia andiandrahona matevina izay mitoetra ato amin'ny canal de Mozambique ho an'iny faritra andrefany nosy manontolo iny ary ny an'izay hatrany kosa raha amin'iny ilana tsinanan'ny nosy manontolo iny. Arak'izany ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina dia ahitana orana malefaka raha amin'iny faritra Sava Analanjorofo faritra Atsimatsinanana sy ny fativavy fitovinany iny. Ahitana orana tandrifindrahona kosa raha amin'ny faritra Melaky sy Menabe ary ny ilany andrefan'ny faritra Ampovoantany. Anerika kosa ny andro raha hoan'ny ilany atsinanan'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra ary ahitana orana tandrifindrahona hatrany raha amin'iny Analalava sy Ambanjaindy. Andrahona kosa ny andro raha hoan'ny tendrony avaratry ny nosy sy amin'iny atsimo ny nosy iny. Ndolakandro kosa dia mbola mitoeratrany ny orana malefaka raha hoan'iny ilana atsinanan'ny manontolo ny nosy. Anerika kosa ny andro raha amin'iny ilana atsinanan'ny faritra Ampovoantany manontolo iny. Andrahona ny andro raha hoan'ny faritra Melaky Menabe ilana andrefan'ny faritra Ampovoantany. Ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha hoan'ny faritra Sisa. Ny maripana voavinavina ho an'ny ambany indrindra kosa dia 8 ho an'ny faritra Vakinakaratra 10 ka hatramin'ny 12 raha ho an'ny faritra Ampovoantany ary tsy latsaky ny 12 kosa raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Ny maripana ambony indrindra voavinavina dia 13 ho an'ny Maheva tanàna manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 kosa raha ho an'ny faritra Ampovoantany ary mihoatra ny 20 raha ho an'ny morontsiraka rehetra. Raha mikasa ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'i Madagasikara ianao dia ahitana orana tandrifindrahona any Milan sy Nairobi ary ankotroka kosa izany raha ho an'ny Paris sy Bangkok. Andrahona kosa ny andro raha ho an'ny Johannesburg. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ireo nosy manodidina Madagasikara ahitana orana tandrifindrahona avokoa raha ho an'ny Port-Louis, Seychelles, Comores ary Saint-Denis. Dia izay indray tompoko nazatolotra anao raha ho amin'ny tian'io ity. Manasa anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.